Anapaka lalandava ao amponareo anery havana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Aoka ihany na dia izao aza. Aoka ihany na dia izao aza. Zany indray ry havana ny mofinaina voalahatra ao antsika amin'ity andro anio ity. Ao amin'ny Luka 2:20, ny 7:70 hatramin'ny 7:50. Andeha ary vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary raha mbola niteny Jesoa indreo tamy ny vahoaka, ary ilay atao hoe Jodasy isan'ny 12 lahy dia nandeha teo alohany ka nanatona an Jesoa hanoroka azy. Fa ho Jesoa taminy: ry Jodasy, fanoroana va no amadianao ny zanak'olona? Ary izay teo aminy raha nahita izay efa anjo dia nanao hoe: Tompoko, amely amin'ny sabatra va izahay? Ary anankiray teo aminy dia nikapa ny mpanompon'ny mpisorona be ka nahafaka ny sofiny ankavanana. Fa Jesoa namaly ka nanao hoe: aoka ihany na dia izao aza. Dia nanendry ny sofiny izy ka nahasitrana azy. Ary ho Jesoa tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly ary ny loha-olona izay tonga hisambotra azy. Mivoaka mitondra sabatra sy langilangy toy ny hisambotra jiolahy va ianareo? Raha teo aminareo isan'andro teo ankianjan'ny tempoly aho, dia tsy nanindry tanana tampoka ianareo, fa izao no fotoanareo sy herin'ny maizina. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Aoka ihany na dia izao aza. Ho Jesoa eo amin'ny 1:50. Mampianatra antsika fanetretena lalina sy mampianatra antsika ny fanahy fanekena ny sitrapon'Andriamanitra i Jesoa Kristy amin'izao alakamisy masina izao. Ny olona akaiky azy no tonga sakaiza manody, dia Jodasy isan'ny 12 lahy zany, ka nitondra ny manam-pahefana ary nirongo fitaovam-piadiana tahaka ny hisambotra jiolahy, dia nitondra sabatra sy langilangy. Eo anatrehan'izany dia mahita ny mpianatra fa toa tsy rariny olona hitokana hivavaka no tongavana masika amin'ny fitaovam-piadiana sy ny olona matanjaka na ny gros bras hoy isika. Dia indro te hamaly-bontana, te hanohitra, ary nisy mihitsy aza mpianatra nahakasika ny sofin'ny mpanompony mpisorona be. Fa eo anatrehan'izany dia ho Jesoa hoe: aoka ihany na dia izao aza. Ampianarin'i Jesoa fanekena ny sitrapon'Andriamanitra ny mpianatra. Tsaroantsika fa efa nivavaka Jesoa hoe: raika eo raha azo atao, dia aoka tsy ny sitrapoko no atao, dia sory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Fantatry Jesoa tsara fa ny sitrapon'Andriamanitra, ary fantatry Jesoa tsara fa ireto olona tonga amin'ny sabatra sy langilangy izay tonga hisambotra azy reto, dia tsy ireo mihitsy no hamono azy, fa izy no hanolotra ny tenany ho faty hamonjy antsika. Fantatry Jesoa ny drafitr'Andriamanitra hamonjena izao tontolo izao, ka dia niteny izy hoe: aoka ihany na dia izao aza. Ry havako malala ao amin'ny Tompo,
fomba ny Jesoa hatramin'izay mihitsy ny mampianatra antsika hiatrika sy hanaiky ny zava-misy eo anoloantsika. Indraindray misy tranga tsy maharesy lahatra atsika ka mahatonga atsika handana iny hitsipaka izany. Tadiditsika tsara fony Jesosy Kristy ho ataony Jaona mpanao batisa dia nandà Jaona izany tokony ho ataonao batisa ho izy, saingy mampianatra Jesosy manao hoe ekeo ihany aloha ankehitriny. Ampianarin' Jesosy hanaiky ny zava-misy Jaona mpanao batisa. Nisy fotoana tsy ela talohany andro alakamisy masina mihitsy tamin'izay, Jesosy nanasa ny tongotry ny mpianatra dia nandà Petera ka niteny tsy izay kosa no tokony ho sasanao, izay ary no tokony hanasa ny tongotrao. Saingy ho Jesosy tamin'izany manao hoe raha tsy hanaiky ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Ry havako malala, zava-dehibe amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra tsy ny mivavaka ihany, tsy ny mamaky soratra masina ihany, fa ny manaiky izay ambarany tenin'Andriamanitra, ny manaiky ny zava-misy iainantsika andavanandro. Matetika tokoa isika ry havako, isika kristianina, isika mpino to mafilo be saina ka tsy manaiky ny fandaharan'Andriamanitra, to isika indray no hitarika an'Andriamanitra amin'ny sitrapony, tsy mety manaiky ny zava-misy ny amin'ny toe-javatra sy ny tranga rehetra izay avelan'Andriamanitra iseho amintsika. Alakamisy masina zao, fotoana anetretena, fotoana anekena n'Andriamanitra miasa eo amintsika, ka tokony ho fantatritsika fa tsy izay mety amintsika foana no hibaikotsika an'Andriamanitra ho atao amin'ny fiainantsika. Tokony ho tsapantsika ao anatin'izao alakamisy masina izao ny fiombonana amin'ny Kristy, ilay manaiky na dia ny tsirariny aza. Mianatra ao amin'ny Kristy isika, anaiky ny toe-java-misy iainantsika ankehitriny, manahirana, sahirana, tsy izay eken'ny saintsika foana no mitranga. Misy toe-javatra izay tsy takatry ny saina mihitsy aza miseho amin'ny fiainana, saingy ho Jesosy amiko ary aminao manao hoe aoka ihany na dia izao aza, aoka ihany na dia izao aza. Misy zavatra avelan'Andriamanitra miseho amin'ny fiainantsika, tsy dia mahafinaritra antsika, tsy dia mety amintsika, tsy izay tiantsika raha teo, saingy mahatoky isika fa Andriamanitra manana ny planiny, manana ny drafitra apetrany hitantanana ny fiainantsika, ary efa niteny izy fa hitondra fiadanana izany fa tsy loza. Ekeo ny sitrapon'Andriamanitra, ekeo ny amin'ny fitarihan'Andriamanitra ny fiainanao, ekeo na dia mandalo zavatra fisedrana, fahoriana, fizahan-toetra, ary raha toa ka mafy aminao miatrika an'izany dia banjin'i Jesosy ilay efa nialoha lalana anao na hatanteraka izany rehetra izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Jesosy malalo misaotra anao izay ilay nanaiky hiatrika ny fahoriana na dia ny tsirariny aza. Ianao ilay nazaka hatramin'ny hazo fijaliana, mampianatra anay koa ankehitriny mba anaiky izany lalana izany. Misaotra Tompo, ary ankehitriny mametraka eo ambany fahasoavanao izahay ity alakamisy masina ity. Ho alakamisy masina andraisanay lesona ao aminao, alakamisy masina iombonanay tanteraka amin'ny fomba sy fanao sy fiaina aminao Jesosy ilay Tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Mivavaka izahay ho an'ireo namanay rehetra
na akaiky na lavitra, mivavaka izahay ho an'ny rahalahy tafasaraka ny ao amin'ny fivavahana silamo, ny fivavahana nentin-drazana, ny fivavahana maro isan-karazany, mba hitodika sy hibanjina aminao Jesosy, hanana ny fiainam-pamonjena ao aminao tanteraka. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen.